Rahabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray amin'izao fandaharana mahafinaritra iarahana amin'ny MC TV izao Pasteur Jonathan miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray no hanombohantsika an'ity fandaharana mahafinaritra ity. Ndao hojerefantsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:30 dia ny andininy 7 amby 20. Jeremia 2:30 dia ny andininy 7 amby 20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro izao ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va. Indro izao ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va. Fanontaniana no napetrany ho antsika tsiraray avy any tokantrano. Izy ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy hainy. Izany fanontaniana izany dia entina hampaherezana antsika tsiraray avy satria nahoana tokoa moa? Inona tokoa moa ny zavatra tsy hain'io Andriamanitra ao io? Inona tokoa moa ny zavatra tsy hain'io Andriamanitra io? Satria na ny lanitra sy ny tany aza no ariny tamin'ny alalan'ny teniny. Izao zavatra rehetra hita amin'ny masontsika izao dia namboariny no ariny tamin'ny alalan'ny teniny. Ary tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao. Averiko amin'io fiainanao io, amin'io fanontaniana be da be eo aminao io, amin'io toe-javatra be da be izay misafotofoto eo amin'ny fiainanao io. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao zany. Fa androany ampahery kely ianao tadidiko Petera rehefa nahita an' Jesosy nitsangana teo ambonin'ny rano dia nantany, tenenao va io izy izy? Raha ianao io ataovy manatona anao avio izy Jesosy. Dia rehefa nandeha Petera teo ambonin'ny rano dia nandeha teo ambonin'ny rano tokoa izy rehefa nijery an' Jesosy. Fa rehefa nanomboka nijery an'ilay rano Petera dia niletika. Ry havana, tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao zany. Ary izay no entiko hampaherezana anao androany. Amin'ny fotoana ianao mijery azy, amin'ny fotoana ianao mibanjina azy, dia tsy letika mandrakizay zany ny fiainanao. Ary na inona tendrombohatra eo anoloanao hietry zany rehefa hijery an'Andriamanitra ianao. Tsy misy tendrombohatra avy mihoatra noho Andriamanitra zany. Davida dia laza nanompo masoko teny amin'ny tendrombohatra avy aiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ry havana, mbola lehibe lavitra noho izay eritreretinao fa lehibe amin'ny fiainanao io Andriamanitra. Mbola mahery lavitra noho izay eritreretinao fa mahery Andriamanitra. Ary izay indrindra no hitondrako anao androany, hitarihako ny fonao, hitarihako ny sainao, fa tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao zany. Noho izany ny aretina izay eritreretinao tendrombohatra, mijereva an' Jesosy, mijereva an'Andriamanitra, mibanjina azy fa aza mijery ny toe-java misy eo alohanao. Taka amin'ny Petera rehefa nibanjina an' Jesosy izy dia nandeha teo ambony rano, fa vao nijery ny rano izy dia niletika satria mariky ny tsy finoana, mariky ny fisalasalana ny fijerevanao ny toe-java misy eo amin'ny fiainanao. Fa raha mino an'Andriamanitra ianao fa misy vahaolana, misy zava-mahagaga izay hainy ary tsy takatry ny sainao, dia tsy letika mandrakizay zany io fiainanao io. Ary io aretina izay mahazo anao androany io, raha hibanjina an' Jesosy ianao dia hainy manasitrana an'io. Io izay tendrombohatra miezimezina eo anoloanao io dia ny olana teny ianao marina. Fa rehefa mibanjina an'Andriamanitra ianao dia tsisy tendrombohatra tsy hietry eo anatren'Andriamanitra zany, fa hietry ny olana, hietry ny ady, ho afaka ny fatorana, ho sitrana ny aretina rehetra raha mijery an' Jesosy ianao. Ty hampahery ianao androany, mibanjina an' Jesosy, fa tsisy zava-mahagaga izay tsy hainy atao zany. Mijereva azy, oka tena hanana finoana azy ianao, atoky azy amin'ny fonao rehetra ianao, fa tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao zany. Ka eto
dia anonona teny pasoavanao anao amototra teny ho anao fa nataky ny ahoana lehibe ny tendrombohatra eo anoloanao ihetra amin'ny anaran'i Jesosy zany zao raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ihetry ny aretina rehetra ary hiala taminao ny rofonao satria efa netiny teo amin'ny azo fijaliana zany. Noho izany tiako ny milaza marina aminao, tsy mampanantena pokaty ianao fa ny marina ny lazaiko fa raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao ary ninona zavatra rehetra hoentinao eo anatrehany dia milaza aminao fa tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao. Ninona mitranga tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao. Ninona miseho tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao. Oka hipetraka ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny sainao, ao anatinao mandrakariva zany teny zany hoe tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao. Ho tahian'Andriamanitra ny fiainanao ho tahian'Andriamanitra ny tokantranonao sy ny ankonanao ho tahian'Andriamanitra ny fahasalamanao ho tahian'Andriamanitra ny asan'ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mirary soa antsika rehetra samy ho tahian'Andriamanitra tompoko.